Miavaka kosa ny fiandrasana ny fetiny Noël tetsy amin'ny maternité be Felatanana satria dia zaza telo no teraka ny aliny 24 Desambra ny fody 20 Desambra. Zaza misa telo ny teraka tao amin'ny maternité be Felatanana etsy Mahamasina nandritra ny aliny 24 Desambra ifo 20 Desambra. Midika zavatra maro amin'ny fianakaviana iray tokoa izany datin'andro nahaterahan'ny zanany satria dia nifanozy tamin'ny fankalazana ny fetiny Noël sy ireo kolotsaina maro samihafa voizina izay nanamarika izany. Isan'izany Fity, zazavavy kely fahatelo zanak'izeno, tsy nanafina ny hafaliany teren'ny mpianakaviany ity na dia tsy dia hety Noël loatra aza. Isan'ny teraka tamin'ny aliny 4 ifo 20 Desambra ihany koa i Mirado Jessie lakely. Na dia mbola any amin'ny sampana famelomanaina aza i any reniny mamerinaina moramora amin'izao fotoana izao, difaly randriana ary velo toavina Mirado rainy. Falidifaly kosa ny bebean'ny Mirado nahazo ny zafikeliny. Ny zaza iray fahatelo kosa dia mbola omena fitsaboana manokana ao amin'ny sampana famelomanaina nandritra ny fotoana nandalovanay teny amin'ny CHU GOB be Felatanana. Salama tsara izy io amin'izao fotoana izao.